mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falerabantsika rehefa malalatra ty alakamisy voalohany volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao anio dia ny bokin'ny Samuela voalohany toko 17 Samuela voalohany toko 17 andininy 17 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Samuela tamin'ny Saoly: nanao adaly ianao, tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra izay nandidiny ianao, fa raha tsy zany ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra fanjakanao amin'ny Israely mandrakizay. Koa izao dia tsy haritra ny fanjakanao. Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary zay no voatendrin'i Jehovah ho mpanapaka ny olony, satria tsy nitandrina izay nandidiny Jehovah anao ianao. Dia niaingy Samuela ka niala tany Gilgala ka nikibean'i Benjamina, ary Saoly nandamina ny olona izay teo aminy dia tokony ho 900 lahy ireny. Ray maso no manamasinana ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. Tantara mampihetritra rehefa ity bokin'ny Samuela toko 17 ity, satria tsy nitandrina ny didin'i Jehovah i Saoly, ary dia tsy nitoetra tamin'ny fanjakana izy, ary na ny fanjakana koa aza tsy nitoetra tao aminy. Betsaka ny azo anazavana na betsaka ny hevim-panana, lesona ara-panahy azo tsoahina amin'ity bokin'ny Samuela ity izay voalahatra ao mofinaina. Azo vakina amin'ny lafin'ny ara-politika, azo vakina amin'ny lafin'ny ara-pivavahana, azo vakina koa amin'ny lafin'ny pratika na amin'ny lafin'ny ara-piangonana koa ity perikopana ity mofinaina ity. Ka andesika rehavana isitona lesona vitsivitsy izay ho fampieritrretana sy ho fampiorenana ny finoana, hifampahirezana amin'izany mofinaina izany. Ny bokin'ny Samuela tamin'ny Saoly: ho Samuela, nanao adaly ianao, tsy nitandrina ny didin'i Jehovah. Ina moa lay hoe adala, ina lay adalana nataon'ny Saoly ka nahatonga ny Samuela tezitra tamin'ny Saoly, nahatonga n'Andriamanitra izay tsy nampitoetra intsony any Saoly. Ina lay adalana? Ny voalohany dia Saoly izay tsy niaino ny feon'Andriamanitra fa niaino ny feon'ny vahoaka. Saoly tsy nanaraka ny fandaminan'Andriamanitra fa nanaraka ny feon'ny vahoaka. Ina lay feon'ny vahoaka? Rehefa tao anatin'ny ady sarotra ny zanak'Israely, satria tonga hanafika azy ny Filistina 3 alina ny filazany andiny eo ambony, dia 3 kosa miaramila ny Saoly, dia poritra ny vahoaka. Ary fanao moa rehefa ohatran'ireny dia melony atrehina ny ady, dia misy fitaovam-pivavahana, misy fanatitra hodorana, fanatim-pihavanana, fanatitra hodorana, atolotra ao an'Andriamanitra melony atrehina ny ady, fitaovam-pivavahana aloha zany, lazaina amin'ny fomba takarantsika azy, zay vao mirotsaka miady ny miaramila ny Israely. Dia nanafatry ny Samuela zany ho avy hanao ny fanatim-pisaorana, ny fanatitra hodorana, ny fanatim-pihavanana, fa izao andraso fa ho avy afaka fitona. Tonga ny afitona tsy tonga Saoly, ito tonga i Samuela. Niandry ny vahoaka, niandry i Saoly, ary dia nanao antsoantso ny vahoaka, miteny manao hoe ela izy adatombory ery Saoly, dia nataon'ny Saoly ny fanatim-pihavanana zay tsy tokony nataony, ny fanatim-pihavanana sy ny fanatitra hodorana. Tonga Samuela, efa vitan'ny Saoly ny zavatra rehetra, dia hoy Samuela tamin'ny Saoly manao hoe: fa ino ny ty adalana nataonao? Ny vahoaka hoy Saoly no niantsoantso, ny vahoaka efa poritra, ny vahoaka efa nanery ary ny sasana dia efa niala tamiko, efa hoe zay andefa tsy ho reseto, dia niala ny vahoaka, dia nataoko ilay izy hoy Saoly. Ny afako atakaliny Saoly ny feon'ny vahoaka zany ny lamina napetrak'Andriamanitra. Lamina napetrak'Andriamanitra, i Samuela no manao ny fanatitra hodorana, ny fanatim-pihavanana, fa tsy Saoly akory. Ary dia tao anatin'izay no nahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra. Misy ny lamina napetrak'Andriamanitra, fa naleon'ny Saoly ny safidy ny vahoaka. Iza nefa ireo vahoaka ireo? Tena le vahoaka Israely manontolo tokoa ve ireo? Valiny tsia.
3 reo vahoaka ireo, 3 reo vahoaka ireo, ny 4 am'ireo ihany ara no teo amy Saoly ny miaramila, fa ny 5 mbola tany any Jonathan. Ndika zany tsy de vahoaka loatra, vahoaka amy lafiny hoe be dia be fotsiny, foule hoy nareo amy teny frantsay, au clos ny teny grika, zany hoe foule, tsy tena vahoaka be dia be hoe ilay atao hoe firenena manontolo, fa foule. Ary io fakapana mandrakariva am'zao andreonantsika zao a, ndraindray ny foule na ny vahoaka miantsoantso zay takan'izay mitranga eto amin'ny boky Samuel eto, ndraindray iny no retsika de veritsika fa hoe lay vahoaka manontolo. Misy olona, misy foule vitsivitsy asa apahafolo ny firenena ve, apahazatony ve, apahatelony ve, ndraindray izy reny no miantsoantso de misoratra ho lay firenena manontolo fa tsy lay vahoaka manontolo akory. Ary eo no mahasamy hafa ny antsoina hoe demokrasia sy ny oclocrasie. Ny demokrasia marina fa ny demokrasia grika zay loharanony mpila ny demokrasia moderne, demokrasia antsika ankehitriny de tsy mitovy loatra. Ny demokrasia grika de vao maika vitsy kokoa no zao ary satria ny vehivavy tsy tao anatin'ny demos tamin'ny andron'ny grika, ny tsoratin'ny vahoaka zany ny vehivavy, ny vahiny, ny inona koa ny andevo, reny tsy demos mihitsy fa ny citoyen ihany no tao anatin'ny antsoina hoe demos. Fa am'izao andro antsika zao ny demos dia ny firenena manontolo, ny vahoaka ao anatin'le firenena antsoina hoe demos. Fa amin'ny androny am'izao andro dia mitovitovy tamin'ny androny testamenta vaovao, mitovitovy tamin'ny androny tamin'ny androny Jesoa, misy vahoaka miantsoantso ataontsika hoe oclos. Ny oclos dia ireo vahoaka anjatony na anarivony miantsoantso, le miantso hoe omboy, reny dia reny lay vahoaka zay mety ho misoratena ho vahoaka ray manontolo mihitsy, ary mandiso ny feoan'ny mandiso ny fomba fijerin'ny mpitondra, satria ndraindray dia ireny lasa vahoaka nefa izy reny tsy vahoaka, fa olona afeo vitsy anisa raha mitaha amin'ny rehetra, fa lay ny akabeazan'lay vahoaka nefany tsy miantsoantso fa miforotra na manaiky na mangina na miaritra na miasa sy ny tahaka zany. Fa misy olona afeo miantsoantso avisy havanana de ireny manjary reny lay mpitondra de manjary manimba zavatra. Tsy hoe diso akory izy reny, tsy hoe diso akory sanatria ny vava, ny olona miantsoantso tsy voatery hoe diso fa mety ho marina izy, fa mila fahaiza manavaka, discernement tsara amin'ny eo amin'ny mpitondra na eo am'izay rehetra mitondra, ny fahaizana manavaka hoe feon'Andriamanitra ve zany, sa feon'olombitsy, sa feon'olo maro mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, sa feon'olombitsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, sa feon'olombitsy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaina ny ananan'ny mpitondra, ny ananan'ny olona fahendrena, manao hoe feon'olo maro manohitra ny fahendrena ve zany, sa feon'olo maro mandrava ny lamina sy mandrava lay institution efa misy, satria le vahoaka eto de zao nandrava mihitsy lay institution n'Andriamanitra. Andriamanitra miteny manao hoe ny any manatitra ny fisoronana manao ny fitopivavahana dia i Samuela ihany, saingy noravan'lay vahoaka zay fahefan'Andriamanitra izay dia tsy nirara iny lay vahoaka, fa zany hoe lasa ny fahefan'Andriamanitra lasa nazera fa ny fahefan'olombelona no nanana fahefana. Ary dia izany rehetra natonga ny Saoly ninjera tao anatin'ilay izy, naleon'ny Saoly ny safidy ilay oclocrasie, ilay feon'ilay foule, lay vitsivitsy zay nanao antso, vitsivitsy mitaha am'reo vahoaka maro. Ary io mety tsika de mety ho fandrika mandrakariva am'izay rehetra mitarika, mila mahay miaino ny mpitondra, saingy mahay manavaka koa ny feon'ny vahoaka sy ny feon'Andriamanitra, na atao hoe mahay manavaka ny feon'ny fahendrena amin'ny feon'ny fahadalana. Inona le feon'ny fahadalana eto? Ny feon'ny fahadalana na de nisy olona ny antsoantso aza dia feo fandravana fa tsy feo mampiorona akory, mandrava ny asan'Andriamanitra. Inona le asan'Andriamanitra? Andriamanitra efa nanendry any Samuela, saingy zao noravanjo hoe leo ataon'ny Saoly ny fanolorana ny fanatim-pihavanana, dia mila mitandra ry havako malala. Fa ny fahadalana faharoa zay
nataony Saoly teto hotsika hoe tsy naleon'ny Saoly niaino ny feon'ny vahoaka vitsy zany toy zay niaino ny feon'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay fahadarana nataony Saoly koa teto dia ataotsika koa hoe ny tsy fananana faharetana, ny tsy fananana faharetana. Elaela mazava ho azy, elaela fito andro no nomeny Samuela, fito andro hoe ho avy afaka fotoana, de tara i Samuela zay anatitra ny fanatim-pisaorana sy ny fanatitra hodorana, tara izy tara, dia tsy nahandry ny vahoaka, tsy nahandry ny vahoaka de tsy nahandry koa zany i Saoly. Ary de manao hoe rehefa ela be izy de aleo ataotsika, aleo atao fa izy tsy ho afaka angamby izy koa efa mety efa lehibe, efa vizaka angamby izy fa ataovy re. Zany hoe ndraindray misy olona mampirisika tahak'izay manao hoe rehefa tsy eo izy de ataovy e, inona moa ny olana sy zazara li sanatrin' zany efa tara izy fa tsika maika sy ny sisa rehetra, rehefa ora de ora, rehefa fotoana de fotoana. Ndraindray tratra zany fakapana zany isika indraindray hoe zavatra ponctualité io, rehefa tsy tonga izy de tsy tonga de sy afaka manao izy tena manao io nge mety ataonao hoe misy zavatra zay tena tsy azo atao mihitsy afa-tsy lay olona zay tokony manao azy ihany. Misy an'izany eo amin'ny fiarahamonina, misy hoe andraikitra izay tsy azo nizaniza atao afa-tsy lay olona zay nikena na napetraka hanao azy ihany, fa tsy azo songonana izy am'izany andraikitra zany. Azay ampianarin'ny Saoly, natokany Saoly ho adaly eto, tsy andraiky ny manatitra fanatitra hodorana fa ny andraikiny de mitondra ny fanjakana, fa tsy andraikiny mihitsy ny manao fanatitra mitondra zany natren'Andriamanitra, fa Samuela ihany manana zay andraikitra zay. Dia sarotiny tam'izay Andriamanitra, rehefa tsy fanomezam-pahasoavanao, rehefa tsy andraikitrao de tsy ataonao, rehefa tsy andraikitrao de tsy ataonao. Marina fa eo ny fahamaikana, marina fa hoe eo ny fotoana, marina fa hoe sarobidi ny fotoana, marina fa maika sy ny tahak'izany, fa izao misy kosa lamina efa mipetraka ao anatin'ilay fiarahamonina de atsainy zay. Matoa le olona tavela, matoa Samuela tavela de zao misy andraikitra ny andry azy. Azay natonga Samuela tezitra manao hoe diso ianao adaly ianao, satria naleonao maika namonjy ny hoe fotoana to zay nanaja ny lamina. Satria zany hoe inona ny mety, le fotoana ve fito andro toatra mihoatra le fotoana, hanaja le fotoana ve sa iandry any Samuela zay hany afaka manao lay fisoronana na lay fanatitra de aleo ny fotoana andrajaina fa tsy maninona na tsy izy azo manao azy. Dia zay ny safidiny vahoaka sy Saoly, nefa mifanory tamin'ny sitrapon'Andriamanitra zay. Afaka malala ndraindray eo anivon'ny fiarahamonina misy tsy fahaiza manavaka tahak'izay, misy tsy fahaiza manavaka tahak'izay manao hoe aleo ny fotoana no ajaina fa tsy maninona na ianina aza ny manao azy. Ndraindray manamoramora zavatra tahak'izay ary zay nefa ny maharava ny sotoavina, satria eo de sotoavina lehibe mihitsy no moravana alohan'ny olona. Ndraindray ny fotoana no ajaina toy zay ny sotoavina na ray aman-dreny, satria raha Samuela de ray aman-dreny be mpitsara, solitenan'ny olona miala alalan'ny olona tamin'Andriamanitra, alalan'Andriamanitra tamin'ny olona. Fa izao tsy ny raharainy Saoly, tsy maninona na tsy eo azy izy, tsy maninona na tsy eo azy ny ray aman-dreny iny, fa aleo ataoko fa zako nge ray aman-dreny, zako mpanjaka, zako tanky zany. Zay aloha zany tikanan'io rehetra io, ny vahoaka koa napirisika kanjo tsy arak'izay. Ndraindray tsy rarahin'ny olona ny sotoavina fa maika amin'ny fotoana am'izay mahamaika azy ny olona, de ndraindray hitsahin'ny olona zany ataotsika hoe satany maharay aman-dreny, satany ataotsika hoe ny mpitondra fivavahana mihitsy koa aza. Ndraindray tsy rarahiny hoe aleo politika to zay fivavahana, zay koa zavatra mitrango eo. Satria Saoly eo politika, Samuela eo mpitondra vavahana, marina fa tsy zay loatra fa azo hitarafana andreo aleo ny raha-mpanjakana aloha natao aloha, aleo fa maika fa aleo andefitra ny an'Andriamanitra fa tsy maninona n'Andriamanitra mpandeferina, aleo ataotsika nety, aleo atao daholo izy rehetra. Fitaoam-bavahana ve moa tsy ho vity, na ianona rainke manao an'io de mety, na ianona rainke manao an'io de mety. Ray manatsontrodresaka ohatr'izay le afaka malala ary de manjary miteraka
fahavoazana zaindraindray mila mitandrina zany hajaina ny fanomezam-pahasoavany tsiraray hajaina ny rafitra ny fanompona samy manana ny fanompony ny tsiraray hoe mba ity ny fanomponao de ataonao ampitiavana rehefa ny fanomponao fanompona manokana dia hajainao koa ny fanompony ny hafa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny manao tsinitsinina ny fanompony ny hafa marina fa mety maika indraindray marina fa mety misy zavatra mahaporotra indraindray fa izao misy sotoavina misy fanompona misy andraikitra zay tsy azo anaovana fahamaikana fa tsy maintsy andrasana arak'izany na inona fahamaikana ary ny fahatelo zay nahadiso any Saoly eto any dia nampiasa mihitsy ny fivavahana na ny fanatitra ho fitaovana tsy ho fampahirezana ny olona fa ho fitaovana izay hamorina ny olona fotsiny zany hoe inona moa natonga ny Saoly nanao an'ilay fanatitra hoy Saoly manao hoe miparitaka ake ny olona miparitaka ny olona de nataoko le izy zany hoe lay fanatitra fanati-bevanana zany ny tanjony fanatitra nge ny tanjony fitopivavahana nge tsy hoe amorina ny olona mba habetsaka ny olona fa ny tanjony fitopivavahana tena fitaomana ny olona hibebaka hibaboka amin'Andriamanitra hitodika amin'Andriamanitra lasa natao Saoly fitaovana politika zany eto lay fivavahana zay Saoly mazava tsara ny teneniny manao hoe ka ny olona efa miparitaka efa lasa ny olona de zao mba hatonga ny olona tsy paritaka de zao nataoko angana le mivoriko izy de ataoko ity fotoany ataoko ity fanati-pisongana sy ity fanati-bevanana sy fanati-odorana ity de mivoro ny olona de mahazo antoka ny olona hoe miaraka amin'ny Andriamanitra zany hoe tsy lay tena heviny tena izy tsy hoe Saoly amin'ny maha Saoly azy angeny tsy akasitrahan'Andriamanitra fa lay lanjan'lay fitopivavahana mihitsy lanjan'lay fanati-bevanana mihitsy no nataon'ny Saoly tsinitsiny tsy azony Saoly akory ny dikan'lay fanatitra zay matonga ny Saoly matonga Samuel ny teny taminy hoe adala ianao nanao adalana ianao tsy azonao akory ny dikan'ny hoe fanatitra odorana fanati-bevanana tsy azonao akory tsy natao zany hoe atao fotsiny hoe natao amorina vahoaka tsy natao zany hoe mba hoe tsy natao fomba fotsiny zany satria Saoly de nanao zany ho tahaka ny fomba heveriny Saoly fa fomba zany ka tahaka ny fomba rehetra de atao de lasa fitaovana lasa hoe fitaovana amorina olona fitaovana atao hita maso fotsiny fa tsy zay anefa ny fivavahana tsy zay ny fanati-bevanana tsy zay ny fanati-fodorana zay ny natonga an'Andriamanitra tesitra tamin'ny Saoly satria manambany manao tsinitsinina ny fivavahana zay sarobidy maneho ny fanatrehan'Andriamanitra de manjary lasa natao ho fombafomba ho hita maso ary vao mainka nahatezitra an'Andriamanitra impiry moa ry afaka malala ny tsy latsaka ao anatin'izany ny olombelona indraindray manao ny fivavahana ho fitaovana amorina olona fotsiny ihany na manao ny vavahana ho fomba ivelany mba mety hoe asa amorina olona tahaka zany mety pitranga zany indrindra rehefa tonga ny manakaiky fivitianana tahaka zao de indraindray de zay no mitranga ny ay fitopivavahana fe azo atsonany ihany etsy katekisty etsy mpitoroteny etsy mpitandrina ranony etsy mopera ranony io ange mety na iza no mitarika hoe fitopivavahana Andriamanitra manaiky foana iny Andriamanitra manaiky foana fa izao eo mandrakariva izy fa tena zay tokoa ve nefa ny sitrapon'Andriamanitra ny fivavahana rehefa koa malala tsy fitaovana mihitsy ny vavahana tsy fitaovana amorina olona ny vavahana tsy fitaovana isehoana hoe tahak'izay nataon'ny Saoly teto hoe io Andriamanitra fa io tsy zay loatra ny fivavahana tena fitaovana hoentina mampahery ny olona ahafahany olona miatrika ilay ady ary zay natonga Samuel tezitra tamin'ny Saoly manao hoe sy mba hanao ny fivavahana sy mba hanao ny institution ny fivavahana satria zavatra tsy hainao zavatra tsy tokony ataonao zavatra tsy takatao tsy hoe tsy hainao ihany le tsy hoe tsy mendrika anao azy ianao zay eo zay moa zany efa hoe misy rafitra mipetraka tamin'ny Jiosy rehefa mpisorona de mpisorona rehefa mpanjaka de mpanjaka zay eo fa izao ilay heviny mihitsy lay fanahiny lay fivavahana mihitsy lay fanahiny lay fotoana mihitsy ny tsy azony Saoly rehefa koa malala mila miambina isika zany amin'ny fiainantsika isan'andro mila miambina isika fa ny lesona zay apetraky ny boky Samuel de saro-piaro Andriamanitra amin'ny fahamasinany saro-piaro Andriamanitra amin'ny fahamasinany ary tsy azo vazivazina izy ajaina zay laminy efa apetraka Andriamanitra ajainy zay ary
hajainao koa ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa, hajainao ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa, hajainao koa ny fivavahana, hajainao zany fivavahana zany, hajao koa ny sotoavina izay efa napetrak'Andriamanitra, napetrak'ireo ray aman-dreny. Ary mahaiza manavaka tsara rehefa mitarika olona mitondra olona, de mahaiza manana toe-tsaina endry, manana discernement, mahay manavaka tsara hoe ny feon'ny vahoaka ve zany sa feon'Andriamanitra. Feon'ny vahoaka mety ho feon'Andriamanitra, fa feon'ny vahoaka mety tsy ho feon'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarana hoe tsy feon'Andriamanitra ny feon'ny vahoaka? Tsotra be mihitsy eo ambaran'ny Samuely io, de zao rehefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandrava ilay sotoavina, mandrava ilay lamina efa napetrak'Andriamanitra, de zao tsy feon'Andriamanitra izy. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zahay azonainao vakina, misaotra noho ny amin'ny soratra masina zay manazava anay, manazava ny fonay iambina tsy ho variana. Andriamanitra masina ianao ary sary-piaro amin'ny fahamasinanao, de mampahirezana i Tompo mba ahatakatra mandrakariva ny sitraponao, omeo anay ny fahendrena, ny fahazavan-tsaina, ny saina mahay manavaka, fa zava-dehibe ny fifandraisana aminao. Ataovy ho mahatoky zahay amin'ny fanompona sy ny fanarahana anao, de jereo ny tokatrano tsirairay tompoko am'izao akatoky ny krismasy izao, omany ny fomam-panahiny iona aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ho krismasy sy ho adventy feny fifaliana izao atrehana izao, ary ho fiombonana ho an'ny fianakaviana, ho fifankatiavana ho an'ny fianakaviana. De taio Tompo izao firenena izao, taio ny fiangonana tsirairay misy anay, taio ny fanoratenanay, ho masina sy mendrika mandrakariva eo masinao Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen.